Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alatsinainy fatelopolo ny volana marsa 2026. Ry ava-malalo amin'ny tompo, anio aho dia anambara fahitana zany zay hitako tao anatin'ny vavaka en direct alina izany ampaherezako anao, ary koa zany hivavaka ho anao aho amin'ny faran'izao fampaherezana koa zany no ataoko miaraka amin'izay satria tsapako zany fa maro ny olona tena hoe mila vavaka ary koa reraka amin'izao andro farany zavatra maro misy eo eran-tany izao. Ry havana hivavaka aloha isika raha vonina ianao ametrantsika izao fotoana izao eo anatrehan'i Jesosy Tompo. Ary hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra makasitraka anao. Misaotra Jesosy satria Andriamanitra velona sy mahery anao ary tsy misy toanao. Tompo, misaotra satria mbola afaka izay miantso ny anaranao Jesosy. Ity aho Jesosy anambara amin'ireo zanakao eran-tany ny zavatra izay nasehonao tamiko Jesosy. Enao fanahy masina enao ihany koa no Andriamanitra, enao ihany koa no Tompo nampiseho ahy zava-miafina ary nanafaka ny zanakao izay voafatotra. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao, andrakotra sy ny ankohonako ary koa ny zanakao tsiraray avy eran-tany. Oka ianao Tompo andravarava ny asan'ny favalo rehetra Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, ka adorako amin'ny ranao zany Jesosy ary miveran-davakinelo zany Jesosy. Satria ny ranao Jesosy dia afo mandevina ny favalo rehetra. Ka raha koa feo ambanin'ny ranao zay Jesosy malala oka ny ranao manda afo manodidina anay Jesosy satria anao lay afo mandevina ny favalo rehetra. Fanahy masina mitenena amin'ny alalako, oka ianao hiasa aminay amin'izao ora sy fotoana izao, aminay zanakao tsiraray avy. Misandrata ray satria mendriko membonahitra ianao. Ny voninahitra dia ho anao rery any Jesosy Tompo. Aleloia, amen. Ry ava-manalo amin'ny Tompo, ny ten'Andriamanitra foy zany alohan'ny zako nambara ilay fahitana zany hitako tao anatin'ny vavaka en direct voatsela izay dia ho anao zay nanaraka ny vavaka en direct dia mety narenga ambany ianao ny amin'ny nisy fotoana zany fanafahany fanahy masina zany olona tsy fantatro izy io tsy fantatro ary mety ianao ihany koa, mety ianao zay manaraka ato ihany koa no tao anatin'ilay nafahany Tompo izany. Dia raisintsika aloha zany ten'Andriamanitra amin'ny bokin'i Jeremia. Io zany no nomeny fanahy masina teo bokin'i Jeremia toko fa 3:20 andiny fa 3:20 ka hatramin'ny 4:20 ihany no vakiantsika. Jeremia toko fa 3:20 andiny fa 3:20 ka hatramin'ny fa 4:20 no vakiantsika. Ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia mivaky toy izao: manerana izao tontolo izao ny fanatrehan'ny Tompo. Moa Andriamanitra ety akaiky ihany va aho, hoy ny Tompo, fa tsy Andriamanitra any lavitra any koa. Moa misy olona afaka miafina any amin'ny toerana fierena va, ka tsy ho hitako, hoy ny Tompo. Tsy manerana ny lanitra sy ny tany va aho, hoy ny Tompo. Amen. Ry havana ny ten'Andriamanitra dia manambara any Tompo Jesosy izany ny teny izy zany, izy ilay Andriamanitra dia nanambara izy zany eto hoe moa Andriamanitra ety akaiky ihany va aho. Amen. Fanontaniana zany io apetran'io oka ianao andray izay teny izay. Manontany antsika zany ny Tompo na aiza misy ny toerana misy ianao hoe moa Andriamanitra ety akaiky ihany va aho. Amen. Ary ny toeny dia hoe, hoy ny Tompo, fa tsy Andriamanitra any lavitra any koa. Amen. Zany hoe ampahafantariny amintsika an'io zany fa izy dia Andriamanitra ny akaiky, zany hoe eo akaikinao izy, ety akaikiko izy rehefa ao aminy isika, ary koa Andriamanitra ny alavitra koa zany izy. Ry havana, okantsika tena ino mihitsy hoe Andriamanitra dia tsy eo amintsika, eo akaikintsika eo ihany, fa hatrany alavitra be any dia any koa zany ny Tompo. Tsy voafetra ny toerana misy an'Andriamanitra rehefa ao aminy isika. Mila mino zany isika an'izay tompoko. Dia ny 5:20 hoe
moa misy olona afaka miafina any amin'ny toerana fierena va ka tsy ho hitako hoy ny tompo, tsy manerana ny lanitra sy ny tany va aho hoy ny tompo. Amen. Ry havana, isika zany dia tsy afaka miafina naizanaiza na amin'ny toerana fiafenana aza, fa ny tompo mahita antsika izy manerana ny lanitra sy ny tany. Zay zany tiany ambara eto, manerana ny lanitra sy ny tany. Hoy zany ny tompo eto, izany hoe manerana ny lanitra sy ny tany zany Andriamanitra tompontsika. Ry havana, mila antsika tena mino tanteraka an'izay. Ny zavatra niseho mbola tsy ela akory zany izay dia nanao fitaombavaka alina en direct zany izahako raha ohatra manaraka ianao ny talata alina dia misy koa zany ny alakamisy alina. Dia indray andro zany teo am-pivavahana zany dia no efa nivavaka zany izahako dia nivadika amin'ny fiteny tsy fantatra zany ny fiteniko izany. Izany hoe nivavaka nataoko izany. Dia tao anatin'izay no nampahita ay fahitana zany ny fanahy masina. Ry havana, nivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra dia ny fiteny any an-danitra izany. Indraindray zany no ampiteneny fanahy masina zany antsika zanany rehefa ao aminy isika. Fa mila mitandrina tompo satria misy ihany koa ny fiteny tsy fantatra izay any Satana. Mila mitandrina isika tompo. Satria tao anatin'ny délivrance izay nataonay dia nisy mihitsy olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra fa tsy an'Andriamanitra le izy. Fa Lucifera mihitsy ilay fiteny amin'ny teny tsy fantatra, dia ilay olona nefany miteny amin'ny teny tsy fantatra dia tsy maintsy ndroana zany izay fanahy mamatotra anazy izay zany. Dia iverina ako amin'ilay toyany nazavaiko teo zany. Dia no nefa teo am-pivavahana zany izahako araka nambarako teo dia hitako zany vehivavy anankiray ao anatin'ny fahitana zany no ahitako an'izany mikipy ao amin'ny fotoana io dia io vehivavy io zany eo amin'ny couloir zany izy io no hitako efa mitsoka izy zany, efa mitsoka dia ny tongony zany misy ohatrana rojo vy zany mamatotra azy. Ilay toerana misy azy maizina zany ilay toerana misy anazy. Ohatrany hoe toerana misy efitrefitra zany io toerana io dia maizina, dia ohatrany hoe avy nivoaka avy tao amin'ny efitra anankiray zany izy io dia izy mitsoka zany dia ny tongony voafatotra amin'ny rojo vy zany ny tongony anankiray. Dia izy mitsoka zany hitako mitodika mijery ao aoriana izy sady mandroso mitsoka aingana zany miala amin'ilay toerana. Talohany nahitako anazy io dia izahako nivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra zany dia efa manao délivrance zany anatin'io vavaka ataoko io. Dia noho ny avy eo naseho ny fanahy masina tamiko zany vehivavy araka nambarako teo izy ilay izy efa mitsoka zany miala amin'ilay toerana zany. Dia izy hitako zany izy mitodika zany ny volony lava ny volony izy mitodika kely zany sady mitsoka zany amin'ny tahotra dia sady mbola manoho ny vavaka ataoko ao no tena hoe tsapako hoe aseho ny fanahy masina mihitsy any amin'ny délivrance an'ilay olona izay voafatotra any amin'ny toerana tsy fantatra akory naiza na aiza ny misy anazy io zany fa tena hoe voafatotra ary tao amin'ny toerana anankiray izay nanafenany olona azy izany. Aleloia, voninahitra ho an' Jesosy. Ry havana, ny fanahy masina, izy fanahy masina no mivavaka amin'ny vavaka izay tsy haintsika tononina, satria ny fanahiny iray no tokony hiasa mihitsy ao anatintsika tsiraray avy. Oka isika tsy hanao fahazarana fotsiny ihany rehefa mivavaka fa tena hivavaka amin'ny fanahy. Ry havana, aza mitady toerana hoe tsy maintsy ery ananina ako no hivavaka, na hoe tsy maintsy ery ananina, fa naiza naiza no misy antsika dia afaka isika hivavaka foana amin'ny tompo. Hivavaka foana amin'ny tompo. Ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 9 andiny 4:20 no vakiako farany dia hivavaka ao amaranako izao fampahirezana fohy ho antsika tsiraray avy izao tompoko. Ho vakiako ny ten'Andriamanitra Romanina toko 9 andiny 4:20. Ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, satria tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mangataka ho antsika amin'ny fitarainana tsy hay tononina. Amen.
ry havana, enao teo fa ny fanay, izany hoe ny fanay masina, izy zany no mamonjy ny fahalementsika. Tsy haiko hoe inona no problema misy aminao amin'izao raha sy fotoana izao, dia mitoy ny ten'Andriamanitra hoe satria tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanay no mangataka ho antsika amin'ny fitarainana tsy hay tononina. Amen. Ry havana hivavaka isika tompoko, angataka amin'ny tompo mba amindra fo amintsika izy. Na inona problemanao, raha teo afaka ianao, dia oka ianao hivavaka amin'ny fanahy. Oka ianao hivavaka amin'ny fanahy, hivavaka ao anao aho mba anokafa ny tompony mahasom-panahinao raha tena vonina ianao. Oka ianao hibebaka iny koa, angataka amin'i Jesosy mba ho afahany Jesosy. Hivavaka antsika tompoko amarana antsika izao fotoana izao. Jesosy tompo, misaotra anao satria Andriamanitra tsara indrindra ianao. Misaotra ray eo satria tsisy toanao. Enao lay alfa sy omega, lay fiandohana ary mbola fiafarana. Tompo, ireo Jesosy ny zanakao entiko eo anatrehanao. Mangataka aminao Jesosy mamindra fo amin'ny tsiraray avy ianao. Oka ianao fanay masina hiasa amin'ny zanakao tsiraray avy izay mandalo eto miaino izao fijoroana vavolombelona fampaherezana izao. Oka ianao hikasika, oka ianao hampianatra andreo zanakao mangetaeta fanay masina. Oka ianao hiditra an-tsehatra fanay masina ampahery zanakao tsiraray avy. Oka ianao hiditra an-tsehatra fanay masina anafaka zanakao tsiraray avy. Jesosy tompo, ianao ihany lay fanay masina, ianao ihany lay mpanafaka Jesosy, ka oka ianao hiditra an-tsehatra amin'ny fiaina zanakao tsiraray avy izay mangetaeta anio Jesosy. Na ovinanao oviana koa enoiny izy ireo izao teninao fampaherezana izao, dia oka ianao tompo hiaino azy, satria ny teny azonay teo Jesosy dia Andriamanitra ny akaiky ianao ary Andriamanitra ny alavitra iny koa. Jesosy tianay ianao ary maminay ianao. Mamindra fo Jesosy amin'ny zanakao tsiraray avy izay mibebaka aminao. Amboary ny tsiraray avy, tao amin'ny tsiraray avy Jesosy, avozy ny tsiraray avy Jesosy mba tena ahafaly ianao, mba tena ho tonga ny an-danitra Jesosy rehefa miala ety ambony tany zanakao tsiraray avy. Jesosy oka ianao nitsakitsana Jesosy izay tsy novoleny tananao Jesosy tao anatinay zanakao tsiraray avy. Mamindra fo ray oka ianao hiditra an-tsehatra ampianatra ireo zanakao izay mangetaeta Jesosy, satria tompo, naizanaiza no misy anay dia eo ianao. Mazava ny teninao ray mazava ny teninao, fa Andriamanitra ny akaiky sy Andriamanitra ny alavitra ianao. Ka oka tompo, ho tanteraka tokoa amin'ny fiainanay ny aona aminao Jesosy. Mamindra fo Jesosy, oka ianao hiaino vavaka, oka ianao hamindra fo amin'ny zanakao tsiraray avy. Ny voninahitra dia ho anao Jesosy, ny voninahitra dia ho anao ray malala, ny voninahitra dia ho anao fanay masina. Ka misaotra anao izay, mankasitraka anao, misaotra Jesosy amin'ny anaranao naovako izany vavaka izany. Misaotra tompo. Alleluia. Amen. Mahereza daholo tompoko tiantsika Jesosy dia manaraka indray fotoana raha mbola misy ny fotoana omeny tompo antsika. Voninahitra ny ho azy irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.